Tenin'Andriamanitra. Anatona ny mpanajana ny tenin'Andriamanitra iray isika. Genesisy 2:30 ary ny 7:20 hatramin'ny 7:20. Genesisy 2:30 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra. Ary Jakoba irery no tavela teo, ary nisy lehilahy anankiray nitondra taminy ambara-pahamazava ratsy ny andro. Ary rehefa hitany fa tsy naharisy azy izy, dia nitendreny ny fotopeny ka dia nivika ny fotopiny Jakoba raha nitondra taminy izy. Ary hoy izy, avy ianao mandeha fa efa mazava ratsy ny andro. Dia hoy Jakoba, tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Ary hoy izy taminy, iza moa anaranao? Dia hoy izy, Jakoba. Ary hoy izy, tsy atao hoe Jakoba intsony ny anaranao, fa Israely, fa nitolona tamin'Andriamanitra sy tamin'ny olona toy ny mpanapaka ianao ka nahery. Dia nanontany azy Jakoba ka nany hoe, masiny ianao, lazao any anaranao. Ary hoy izy, ahoana no anontanianao ny anarako? Dia nitay azy teo izy. Dia raha ho Andriamanitra ny havana. Amin'ity hariva ity dia hijery zavatra lehibe anankiray isika. Dia ilay baikipitolomana izay nataon'i Jakoba, lehilahy anankiray malaza ato anatin'ny Baiboly. Ary izany no jerentsika amin'ity hariva ity, mba hisintomana lesona lehibe ary mba hampiaritsika eny am-pamaranana, dia mba andraisanao ihany koa ny anjaranao avy amin'Andriamanitra izany. Jakoba, lehilahy anankiray anisan'ny malaza ato anatin'ny Baiboly, ary nametraka baikipitolomana lehibe anankiray manao hoe, tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Mba irinao ve zany baikipitolomana zany? Tsy avelako andeha ianao Andriamanitra, tsy avelako andeha mihitsy ianao raha tsy tahinao aho. Ary engany amin'ity hariva ity mba tsy amenan'Andriamanitra handalo fotsiny ianao, tsy amenan'Andriamanitra handeha fotsiny ianao, fa raha tonga eto ianao dia manana faniriana, manana hetaheta mba anahy ihany koa ny fitahin'Andriamanitra ny tsiraray avy tonga eto amin'izao toerana izao. Jakoba dia manomboka ao amin'ny Genesisy 2:20. Aleo aloha hovakina mba anomesana anao ny fanazavana ampy. Genesisy 2:20 ny fiantoan'ny tantara. Ary nagataka tamin'i Jehova, Genesisy 2:20 ka hatramin'ny 9:20 vakina ny anaran'i Jesosy. Ary nagataka tamin'i Jehova ho an'ny vadiny Isaka, satria momba izy. Ary novelony Jehova ny fangatahany ka nanananaka Rebeka vadiny. Dia nifanosika ny zaza tao an-kibony. Ary hoy Rebeka, raha izany nahoana olo toy izao? Dia lasa nanontany an'i Jehova izy. Ary hoy Jehova taminy, firenena roa no ao an-kibonao, ary roa karazana ny voaka isaraka atao ambokao, ary ny voaka iray ahery noho ny voaka iray, ka ny zokiny anompony zanany. Ary rehefa tonga ny andro niterahany ireo nisy zazakambana atao an-kibony. Ilay teraka voalohany dia mena ary tahaka ny fitafira voloina ny tena ny manontolo
ka natao hoe Esau no anarany. Ary taoriany zany dia teraka ny rahalahy ka ny tanany miasina ny omby raha toy Esau. Ary ny anarany nataony hoe Jakoba, ary efa 7 taona Isaka raha niteraka azy Rebeka. Eto dia ahitantsika ny fiandohan'ny tantarany tia lehilahy atao hoe Jakoba ity. Lasa tenin'Andriamanitra fa momba Rebeka, nanana olana izy teo amin'ny fiterahana. Ary rehefa natsiaka zany Isaka dia nanana etaeta mba hivavaka manokana, hivavaka ho an'ny vadiny. Ary manatsoaka lesy latran'etrany eny an-dalana etsika mba handraisantsika ihany koa ny fitahian'Andriamanitra ao anatin'izany. Ny lehilahy dia tokony atsiaro tena hivavaka ho an'ny vadiny, ary ny vehivavy ihany koa raha manana olana ny vadiny dia tokony atsiaro tena mba hivavaka ho an'ny lehilahy lohan'ny tokantrano. Zavatra lehibe izay tokony ataony vady zany ao anatin'ny tokantrano, ary ankasitrahan'Andriamanitra izany. Rehefa natsikaritra Isaka manana olana Rebeka vadiny, dia ny tenin'Andriamanitra hoe dia nivavaka tamin'i Jehova izy mba hanana ny vadiny zanaka. Ary satria Andriamanitra mahatoky Andriamanitra mba malivavaka Andriamanitra, dia niaino Andriamanitra ka dia namaly vavaka Isaka. Ary vorazany tenin'Andriamanitra hoe dia nanananaka Rebeka tamin'izany fotoana izany. Mamaly vavaka Andriamanitra riavana. Alleluia. Zao nefa ny zavatra anankiray, rehefa namaly vavaka Andriamanitra, niteraka ilay momba fahagagan'Andriamanitra izany ho valim-bavaka Isaka tamin'izany fotoana izany, dia voalaza soratra masina hoe nifanosika ny zaza tao an-kibony. Ale kambana zany izy ireo, ary nifanosika ilay zaza araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 20 dia hoy Rebeka hoe raha izany no izy nahoana ny mbola ho velona. Misy fahasarotana ilay zavatra natrehany tamin'izay fotoana izay, ilay vavaka nataony Isaka dia namaly Andriamanitra, tonga ny valivavaka, nanananaka raha vehivavy. Fa ino ankehitriny dia misy olana manaraka ray, ary tao anatiny izany dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe dia nandehaka namitany amin'i Jehova Rebeka, hoy ny voalasan'ny tenin'Andriamanitra. Eto dia misy lesona lehibe anankiray. Mety nahazo valim-bavaka ianao tamin'ny voalohany, mety niantso an'Andriamanitra ianao, mety nahita vahakakany ianao, fa indraindray ilay valim-bavaka izay nomen'Andriamanitra anao dia mbola mila vavaka ihany koa izay valim-bavaka izay. Tsy hoe efa namaly vavaka Andriamanitra dia mitsahatra eo ny vavaka, fa rehefa namaly vavaka anao Andriamanitra dia tokony hitombo ny fonao, tokony hitombo ny fahatsapanao, fa ny Andriamanitra ao dia mamaly vavaka, ary mbola tokony dia hivavaka hatrany ianao. Raha mpanaraka an'Andriamanitra ianao dia mahatsikarika ary mahafantatra fa eny an-dalana eny ny fiainam-panahy jiaby amin'ny devoly. Misy zavatra foana rehefa ny devoly alengalena ny Satana indraindray, ary izay ny ilana ny vavaka mitohy. Rehefa nahazo valim-bavaka ianao, ilay valim-bavaka azonao amin'Andriamanitra, eto mambavaka indray zany mba hitohy ny fitahian'Andriamanitra. Zavatra lehibe tokony fahatsapana ananany mpino na ny zanak'Andriamanitra izany. Raha matoritory amin'ny vavaka ianao, raha matoritory amin'ny fanaranan'Andriamanitra ianao, eny an-dalana eny dia mety hisera zava-tsarotra, kanefa ao anatin'izany ny lesona omeny amin'Andriamanitra, ilay valim-bavaka izay noraisinao tamin'Andriamanitra, eto mambavaka izany mba hitohy hatrany ny fahasavan'Andriamanitra eo afiainanao. Alleluia. Mahay zava-miafy ny fiainan'ny olona Andriamanitra. Ary eo amin'ny 7 eo amin'ny 20 izay nivakitsika io, dia hoy Andriamanitra rehefa nanontany an'Andriamanitra Rebeka, dia nifanasa aminy firenena anankiroa nivoaka avy ao an-kibonao, ary dia samy manana ny maizy azy raha firenena anankiroa ireo. Ary eto dia ahitana ny amin'ny
zava-miafa ny fiainan'ny olona fa ay eo am-pelantanan'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra no avinao, fantatr'Andriamanitra milohany mombanao. Noho izany ny fahendrena sy ny zavatra ilaina amaolon'Andriamanitra tsika ankino amin'ny Jehovah ny lalanao matoka azo izao ho atao tanteraka izany. Fantatr'Andriamanitra, miariary eo amin'Andriamanitra, aza manafy tena eo anaten'Andriamanitra ianao, fa no avinao ny mombanao dia eo an-tanan'Andriamanitra izany. Arahinao tsara ny mametaka ny fiainanao eo am-pelantanan'Andriamanitra, ho raisin'Andriamanitra ny tanana ny fiainanao. Eto dia mahatsikaritsika ny amin'ny zavatra navalin'Andriamanitra any Rebeka. Efa fantasana zavatra mitsanga, firenena anankiroa no hivoaka avy an-kibonao, ny zokiny anompony zanany. Ary eto dia misy karazana zavatra lehibe izay aseho amin'ny tenin'Andriamanitra, zava-miafina lehibe izany. Raha mampahatsiaro tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Hebreo 12 ary ny 5:20 dia ny tenin'Andriamanitra manae fa raha misy mpanao fametavetana na olona tsy manatra izay masina dia tahaka ny Esau izay mivarotra ny fizikiny ahazony anina indray-bava. Eo ary no ahitantsika anilay zava-miafin'Andriamanitra mety ho tampona amintsika olombelona izany, fa Andriamanitra dia efa mahafantatra. Ary ny Baiboly dia maneho mazava tsara fa raha hoy ny mpanompon'Andriamanitra eto amin'ity andininy ity, misy olona mpanao fahavetavetana. Nampahatsiaro Paoly ity amin'ny testamenta vaovao, ny amin'ny tantaran'ity lehilahy atao hoe Esau ity. Ary eto izany dia efa tazan'Andriamanitra fa Esau dia olona tsy ara-dalàna eo amin'ny lafiny ara-panahy, olona tsy mivakiloha amin'ny lafiny ara-panahy, olona tsy malina zava-panahy. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ndreo isy olona manao fahavetavetana tahaka ny Esau, izay tsy manaka izay masina, izay mivarotra ny fizikiny na ny fanomezan'Andriamanitra amin'ny anina indray-bava. Fantatr'Andriamanitra ilay toepana ny Esau fa io lehilahy io dia lehilahy tsy lina zava-panahy, lehilahy izay atao hoe tsy lina ilay zavatra izay nomen'Andriamanitra azy dia ny fizikina izay nomen'Andriamanitra azy ka namidiny tamin'ny anina indray-bava. Hoy ny voalazan'ny soratra masina. Fa ahoana kosa ny amin'ny Jakoba amin'ny Romanina 5:7 any 5:10 dia ny tenin'Andriamanitra araka ny voasoratra hoe Jakoba no tiako fa Esau no alako. Ary amafisina ao amin'ny Malaki 1:2 sy 9:3 io tenin'Andriamanitra io. Andriamanitra tsy hoe manavakavaka na misantavan'olona, fa eto nefa ditsorin'Andriamanitra hoe araka ny voasoratra hoe Jakoba no tiako fa Esau alako. Nahoana moa sy manan'Andriamanitra? Satria nanao fahavetavetana ka tsy nanata izay maso. Nahoana isy manan'Andriamanitra? Satria tsy niraharaha zava-panahy, tsy lina zava-panahy, nanao tsinotsinona ilay fanomezan'Andriamanitra. Alan'Andriamanitra izy araka ny voalazany tenin'Andriamanitra io. Fa Jakoba no tiako ozy, tian'Andriamanitra Jakoba. Satria nahoana? Jakoba dia olona lina zava-panahy, Jakoba dia olona lina ny fanomezan'Andriamanitra. Ary dia nandray an'izany fizikina izany izy satria efa namidiny ny Esau tamin'ny anina indray-bava ny fizikina izay nananany ary namidiny tamin'ny Jakoba izany araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Lalasana babe, aza manao zavatra alan'Andriamanitra, atao izay mahafaly n'Andriamanitra hatrany hatrany. Aoka ho lina zava-panahy, aoka ho lina ny fanomezan'Andriamanitra, aoka ho lina ny fitahin'Andriamanitra. Izany no mahatonga n'Andriamanitra ahotianao, izany no mahatonga n'Andriamanitra alisoanao arakaraka ny entaenta ao anatinao. Dia ampitomboin'Andriamanitra izany satria voasoratra manao hoe sambatra ny nona sy makentaenta famarinana, izy no vokisan'Andriamanitra. Mitosika amin'ny fandiniana ny tantaran'ny Jakoba ao amin'ny Genesis 7:20 ary ny 1:9 ka hatramin'ny 10:20 dia ahitantsika ny amin'ilay zavatra izay mitranga teo fiainany dia
raha nakambana ity teo amin'lohany fiainany eo amin'ny tokantrano. Lasa ny tenin'Andriamanitra mazava tsara eo amin'izay andino izay Genesis toko fa 17 alovakina mihitsy mba raisantsika fitariany. Toko 17 andiny faraka 20 ary nakalany Jakoba Esau lolo tsodrano izay nitsotra ny ray ny rano azy dia hoy Esau anakapony efa atongotra ny andro isaonana andraky dia amono any Jakoba rahalako aho ary nolazaina tamin'ny Rebeka zany teny Esau zanany lamatra zany dia naniraka ihany sy hoan'ny Jakoba zanany fa rahalahy izy ka nanao tamin'ny hoe ino Esau rahalanao raha ny mombanao dia nampionina ny tenany amin'ny fikasana amongonao ho ankehitriny anaka akatoavy ny teniko ary indrindra ka mampisira any amin'ny labana anatandre anatahako any arano. Atantsika eo fa ampiana fanazavana lasa ny tenin'Andriamanitra eto amin'ity andiny ity fa nisy ny fankahalana izay tao anatin'ny Esau mba amono any Jakoba rahalahy satria ilay fizokina, satria ilay zavatra nomen'Andriamanitra sarobidy dia nataony Esau tsinotsime zany efa nanitiny tamin'ny Jakoba rahalahy tonga ny fahaterany Sakarai ary itsodrano amin'ny zanany izy tamin'izany fotoana izany ary ny reniny kio dia natakatra ny zava-misy ary dia nitonga amin'ny Jakoba mba hotsofiny ny Sakarai tamin'izany fotoana izany ary dia nisy karazana fisantohana tao anatin'izany tsofandrano any Jakoba izany satria efa pana i Sakarai araka ny voalazany tenin'Andriamanitra. Fitiniko ny tantara fa azony Jakoba nitsodrano ny ray ary efa tonga amin'ny tany am-piasana Esau dia niandrana mba handray an'ilay tsodrano, niandrana mba handray an'ilay fitahiny kanefa efa voarombaka i Jakoba rahalahy zany ary efa namitiny raha teo zany nanamaivanany ny fanomezan'Andriamanitra araka ny fantatsika ao amin'izay tenin'Andriamanitra izay. Zavatra nisy Esau rehefa tsy azony Esau intsony ilay tsodrano ny ray ka nitomany tamin'ny ranomasy ity Esau ity dia hoe asa ny tenin'Andriamanitra manao hoe mifofo ny ain'i Jakoba izy ka dia nikiasa amono azy ary nanomboka teo dia nisy olana, nisy problema goavana tao anatin'ilay ambonana fa voatery nandositra ny tokantrano ho any amin'ny anadany reniny Jakoba tamin'izany fotoana izany. Lafa be ny tantara fa ny zavatra nisy Esau izay fandosiran'ny Jakoba izay nianatra ny tokantrano ray aman-dreny dia nitondra olana, nitondra problema sarobay teo amin'ny fiainany ary ny tenin'Andriamanitra dia niveriverina taminy matetika dia matetika ny asa manae manana miverina any amin'ny tamin'ny rainao ianao mba hitahinanao, mba hikarakarana anao, mba hita soa ianao dia mandana miverina ianao any amin'ny tamin'ny rainao. Ny sakana nefa ilay sakana dia nisy solapolahy, nisy isandohany, ilay etaeta ara-panahy dia misy karazana zavatra natsofika ny devoly ka nitondra olana teo amin'ny fiaina tokantrano ary dia nahatonga fifofona ny ainy zany ary nahatonga fisaratoerana tao anatin'ilay tokantrano izany zavatra izany. Nandeha ny taona maro ny fandimy kanefa dia sahira ny saina tsy nanam-piadanana i Jakoba tao anatin'izany na dia teo azy fitahin'Andriamanitra azy, fiarovan'Andriamanitra azy, fisahin'Andriamanitra azy dia nisy zavatra mbola tsy zakan'Andriamanitra tao. Ilay zavatra tsy zakan'Andriamanitra dia ilay fahotana, ilay laingo, ilay fisandohana izay mbola tao amin'izany Jakoba izany na dia lina zava-panahy azy. Noho izany dia niverimberina matetika ny tenin'Andriamanitra nilaza tamin'ny Jakoba manao hoe miverena makany amin'ny tranony rainao ianao amin'ny lalana hitahina ny fiainanao. Ry zanak'Andriamanitra, naraka an'Andriamanitra isika eny an-dala ny fampotsika an'Andriamanitra eny dia tsy mitsahatra ny devoly mampiditra zavatra maro samihafa anengelenana ny fanoratena, anengelenana ny fiainam-panahy, anengelenana ny fanontonao an'Andriamanitra. Izao ihany nefa raha ilainao ny fitahin'Andriamanitra azo antoka dia tsy maintsy
eny an-dalana eny dia betsaka ny zanak'Andriamanitra tsy mahatsiaro tena fa misy zavatra miditra eo amin'ny fiaina, misy zavatra ampidirany devoly tsy kelikely na ampidirany devoly amin'izany eo amin'ny fiainanao ary reny tonga sakana isakana ny fitahin'Andriamanitra tsy ho tonga feno eo amin'ny fiainanao toa ny fiainan'i Jakoba. Marina fa lehilahy liana zava-panahy, marina fa olona nangetaheta ny fanomezan'Andriamanitra ity Jakoba ity, izany tsy tena tamin'ny fahitsiana fa ny zavatra miolakolaka, ny zavatra tsy dia mahitsy, ny fisandohana tao anatin'izany ary izay no mahatonga n'Andriamanitra namerimberina foana ny teniny azy hoe mandana miverina ianao, mandana miverina ianao any amin'ny tranony rainao any no hitahinanao. Raha teo voatahy amin'ny fitahin'Andriamanitra mitoy ianao dia tsy maintsy miverina eo amin'ilay fitiavana voalohany, tsy maintsy miverina eo amin'ilay fahatahoranaN'Andriamanitra, tsy maintsy miverina eo amin'ilay fandinihan-tena, tsy maintsy miverina eo amin'ilay fanompona tsy misy fitaka, eo amin'ilay fanompona mahitsy, eo amin'ilay fanompona tsy miolakolaka. Rehefa mandehaka miverina ao amin'izany lalana izany ianao, amin'ny lalana izany no hitahin'Andriamanitra ny fiainanao. Betsaka ny zanak'Andriamanitra mitrarotr'olana eny an-dalana satria tsy ampy ilay fandinihan-tena. Indraindray eny an-dalana eny efa misy zavatra milanga madinidinika mihitsy tafiditra eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra. Indraindray efa misy olakolahy tsy mahitsy hoy ny fiainam-panahy, misy fiatsaram-belatry miaina ny fiainana araka ny zao tontolo izao, efa manomboka tafiditra eo amin'ny fiainam-panahy zanak'Andriamanitra indraindray ireny fiainana maro samihafa izay fiainana zao tontolo izao ireny ka mahatonga ny fiainana tsy ahatonga tsy hahatratra an'ilay tena fitahin'Andriamanitra. Ary izany matetika no manimba zanak'Andriamanitra maro. Mieritreritra izy hoe efa zanak'Andriamanitra, efa olona vita batisa, efa olona mpanompon'Andriamanitra, olon'Andriamanitra, kanefa rehefa tsy ampy ilay fandinihan-tena, rehefa tsy ampy ilay fandehanana mahitsy fandinihan-tena n'Andriamanitra dia ny zavatra ampidiriny devoly tsy kelikely eny an-dalana eny ary ireny dia manimba ny fiainam-panahy, ireny dia manimba fanontona-tena, ireny dia manimba ny fifandraisana tanteraka amin'Andriamanitra ka mampisy elanelana anao amin'Andriamanitra. Raha sanabavy zavatra ilaina izay angeno ilaintsika fandinihan-tena isanandro isanandro eo anatrehan'Andriamanitra. Izy taona indray mandeha dia nanitsy mpitoroteny anankiray, miresaka amin'ity mpitoroteny anankiray ity izy dia hafa mihitsy ny resaka, miresaka amin'ity mpitoroteny anankiray ity indray izy dia hafa mihitsy ilay resaka. Ary rehefa nampita izany dia misy resaka fiatsaram-belatry, mpiatsara velatry. Ary izany dia anisany tsy tsampan'ny olona maro mpanaraka n'Andriamanitra maro, mpitoroteny maro aza indraindray efa manomboka ampidiriny devoly eo amin'ny fiainan'ilay zavatra izao tontolo izao. Mpitoroteny kanefa miaina amin'ny fiainana fiatsaram-belatry, mpitoroteny na zanak'Andriamanitra kanefa miaina amin'ny langa amin'ny zavatra miolakolaka tsy mandeha mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary eny an-dalana eny dia tratrangolana izy ary izany ange no anisan'ny olana tonga teo amin'ny fiainan'i Jakoba eto amin'ity andinina izay novakitsika ity. Taona maro io fa tsy taona vetivety. Lasa nandeha nakany amin'ny anadany iray ny tany izy, nandeha niasa mandrara, indraindray dia mba misy fitahina ihany, fa indraindray dia misy zavatra mitranga indraindray eny an-dalana eny. Ary nipolokely izy no nivadian'ny lay ela anankiray tao Labana tamin'ny Karama tao anatin'izany. Ary teny an-dalana teny dia nahita olana, nahita problème ary tsy vita amin'izany fa raha mandinika tsara ianao na dia ny ankohonany azy na dia ny fianakaviany azy, ay efa latsaka tao anatin'ny fampipoatsampy, ay efa latsaka tao amin'ny fiainany izao tontolo izao. Hitanao amin'ny Genesis toko fahatimy amby telopolo izany dia gaga ianao ilay fiainan'ilay lela ila zava-panahy, ilay fiainan'ilay zanak'Andriamanitra izay noheverina fa nahazo nitsotra, izay noheverina fa manaraka n'Andriamanitra na manompo an'Andriamanitra. Dia nanomboka tafiditra teo amin'ny ankohonany ny zavatra izao tontolo izao ary dia nanimba na napotika ny ankohonany izany ka nitondra
fifidianana ary dia nahatonga tsanam-piadanana teo anolohan'ny toerana zay misy azo. Sy nitsaratra nefa ny tenin'Andriamanitra miveriberina teo amika milaza mana hoe miverena makany amin'ny taniny rainao ianao fa tsy vaholana ny mandositra riavana malalo tsy vaholana eo amin'ny fiainanao le manana fiainana mandositra moa tsy nandositra va Agary tamin'ny andron'ny Abrahama nandositra Agary ka nandositra ny tamany Sarai tovovavy ary miverina fa izany famitsirana izany ny vaholana fa Andriamanitra ny sakana azy mandehana miverina any amin'ny tomponao ianao iarety izay ataony aminao fa tsy vaholana ho anao raha mitady ny fitenin'Andriamanitra ihany ianao tsy vaholana ny mandositra fa izao ny miverina ny mibebaka ny mitsotra ny mifona izany ny vaholana mba hitahin'Andriamanitra ny fiainanao dia raha ho Andriamanitra liavana. Ity tantarany Jakoba ity dia tena sary ho an'ny mpino ho an'ny zanak'Andriamanitra mba hananana fandinihan-tena isanandrosanandro. Moa tsy nandositra va Inômy rehefa sendra olana tany Betlehema ny Joda mba amin'ny ankohonana nisy olana tao Betlehema ny Joda nisy misary tany handeha handositra ho any amin'ny faritany Moaby izy ireo ary tena tsara ny tantarana ny bokin'ny Rota arakaraka ny nandehanany nandositra izany fahoriana izany no indro nahatonga olana teo amin'ny fiainany ary maty ny vatiny maty antsoany zanany roalahy ary tao anatin'izany dia izao olana goavana onatrehan'omia tamin'izay fotoana izay. Raha mamaky rehefa ianao ao amin'ny bokin'ny Rota toko voalohany andiny fahaenina dia reny fanamangy tany Betlehema ny Joda Andriamanitra ka nanome alina ho an'ny olona ary rehefa reny izany dia tonga saina na izy ny mety amiko izao mila miverina makany Betlehema ny Joda. Sary va izany moa tsy lesina va izany ho antsika zanak'Andriamanitra eny an-dalana eny raha ilainao ny fitahin'Andriamanitra mitohy raha ilainao ny fanampin'Andriamanitra azo antoka dia ny fiverenana amin'ilay fitiavana voalohany ny fiverenana amin'ilay fanomponan'Andriamanitra marina ihany izany no lalana ahafahanao mahita ary mitazona tany an-trany ny fitahin'Andriamanitra riavana. Fa ny fiainana mandositra ny fiainana miolakolaka tsy vaholana izany ary tsy mitondra soa eo amin'ny fiainan'ny olona manaraka n'Andriamanitra izany. Moa tsy nandositra va ilay lehilahy izay niran'Andriamanitra atao hoe Jona mba ahafahana manao fifohazam-panahy mba ahafahana mamonjy fanahy any Ninive dia niranana akany Ninive ny Jona. Fa fantatrao ny Baiboly nandositra nakany Tarsisy Jona ary rehefa nandositra izy teny ambony rano teny ny sendra olana sendra zava-tsarotra ary rehefa rano dia izao tavalataka tany amin'ny fanamban'ny lalina ity Jona ity. Rehefa tany izy ka nandiny tena rehefa tany izy ka mitodika tamin'Andriamanitra nivavaka tamin'Andriamanitra ary rehefa nandiny tena tao anatin'izay nanomana famonjena ho azy Andriamanitra. Zavatra ilaina dia ny fandinihan-tena eo anatrehan'Andriamanitra raha sanabavy raha tianao ny zanak'Andriamanitra ny voatahiry ary mbola hitohatra ny tany eo amin'izay fitahiran'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra anao izay ilaina ny fandinihan-tena isanandro mandehana mahitsy ilaina ny fandinihan-tena isanandro verena fitiavana voalohany ilaina ny fandinihan-tena eo amin'ny tenin'Andriamanitra mba ho hitanao fa tarafin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao ary ahitsio arak'izany ary rehefa miverina ianao makatoy ny tenin'Andriamanitra dia ho hitanao fa izao manana fitahina lehibe mbola hitahina ny fiainanao Andriamanitra. Raha mitoy ny fanazavana tsy tafandrimahany Jakoba satria ny zavatra betsaka anatrehany teny an-dalana teny miarika zavatra maro izy ary na dia ny manodidina azy dia nanenjika azy mafy tao anatin'izany ka tsy nahita an'ilay tena fiadanana tanteraka ity Jakoba ity araka ny voalaza ny soratra masina. Dia tsy maintsy nanapa-kevitra ny lehilahy fa hiverina ho any amin'ny tranony rainy mba hitondra fitsorana mba hitondra fibebahana mba hitondra fiekena mba hitondra fankatoavana ny tenin'Andriamanitra araka ny baikon'Andriamanitra hoe miverena ny amin'ny tranony rainao miverena makany amin'ny tranony rainao any ny hitahinanao ho
tenin'Andriamanitra. Tsy mora nefa niverina indraindray, ary indraindray ho antsika olon'Andriamanitra, ho antsika biby zanak'Andriamanitra, izany hoe hiverina amin'ny fitambana voalohany izany, izany hoe hiverina amin'ny fandinihan-tena alina izany, indraindray dia amaivany zanak'Andriamanitra. Izany ange ny antony anasana indraindray anaovana fanokana tena mitohy atao amin'ny tonoterany tony, manaovana vavaka fivadikanina, mandinihan-tena, andinihana ny fo eo anatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa tonga amin'ireny sehatra ny fanokana tena ireny ianao, dia afaka ho tonga eo amin'ny fandinihan-tena lalina, ary eo anatin'izany dia hanokatra lalana hitahina ny fanahinao Andriamanitra. Tsy mora ho ihany fiverena. Rehefa niverina izy, ina zavatra nitranga, ilay zavatra natao fahiny, dia olona nitazomany Esau rahalahy. Ka rehefa reny fa hiverina Jakoba any amin'ny taniny ray, dia tonga izy Esau nitondra efa-jatolahy mba hitondra ka hitsena azy, hanafika azy, hamely azy, hamaly ity Esau dia tamin'izany fotoana izany. Rehefa nandray an'izany Jakoba dia tora-kovitra, raiky tamitra ny lehilahy, ary nanan'olona nakoavana izy tao anatin'izany fotoan-tsarotra izay nandalovana izany. Dia hakatoy ny tenin'Andriamanitra, dia hakatoy ny baiban'Andriamanitra mba hiverenana any amin'ny taniny rainy, mba hitondrana ny fanitsiana ny fiainany eo anatrehan'Andriamanitra, satria dia hitohy amin'ny fitahian'Andriamanitra mantsy. Saingy tsy mora ny fiverenana, fa ino Esau rahalahy tonga malifaty, tonga hitsena azy araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Tarahina ny lehilahy, natao ny fomba rehetra, nalefa ny fanomesana, nalefa ny mipita ny fandiamanjana, ary dia tena niatrika samirery ny olana ny lehilahy, satria tsy nisy vahaolana ilay fanomesana izay nomena ho an'ny Esau tamin'izany fotoana izany. Fa mamaika tezitra izy ary tonga hitsena azy mba hamaly-faty. Eo indrindra no ahatongavan'izao tantara izao. Rehefa tsy naomby ny zavatra natao, rehefa tsy naomby ny asa-karanofo, rehefa tsy naomby ny zavatra maro samihafa izay natao, mba ahazoana mitazona an'izany atao hoe fitahian'Andriamanitra mitohy eo amin'ny fiainan'izany. Tapa-kevitra ny lehilahy fa hivavaka indray, hiverina amin'Andriamanitra, dia ho atao tanety, dia ho amin'izany toerana izany no nandohalika, no nivavaka, no nitaraina, ary nalitra ny alina ty izao, nangataka n'Andriamanitra mba hanampy azy, satria raha ny hevitry'olombelona, raha ny fahalala'olombelona ty izao efa tapitra tanteraka, fa ny sisa azo ny antenaina dia ilay Andriamanitra efa niantso azy. Dia raha ho Andriamanitra lalasana azy eo amin'ny fiainantsika indraindray, dia misy zavatra tahaka an'izany. Mety niezaka ianao eo amin'ny fiainanao manokana, mety niezaka ianao eo amin'izay fandalanao, mety niezaka ianao eo amin'izay zavatra mety efa fantatrao sy efa nataonao kanefa tsy nahita vokatra. Amin'ity hariva ity dia omenanao ilay baikim-pitolomana izay nomeny Jakoba tamin'izany fotoana izany, satria nitolona mambavaka ny lehilahy, ary rehefa nitolona mambavaka ity Jakoba ity, ina zavatra nitranga, nitin'Andriamanitra, namaly Andriamanitra, nanilaka anjely Andriamanitra, tonga teo amin'ny Andriamanitra. Raha mijerisika ao ambokiny Hosea, aleo vakiana iray izany ao amin'ny Hosea toko 12 no atakarantsika izany hoe tolona nataon'i Jakoba mba hiverena ny tanteraka tao amin'Andriamanitra izany. Hosea toko 12, andiny fahatelo sy fahaefatra. Fony tany amboka dia niasona ny ampialahy tongotry ny rahalahy izy, ary tamin'ny eny nitolomany tamin'Andriamanitra. Nitolona tamin'ilay anjely izy ka nahery, nitomany izy sady nifona taminy, nahita azy tao Betela izy, ary tao noresahany tamintsika. Alleluia. Dia raha Andriamanitra lalasana bavy, eto dia lazay ny tenin'Andriamanitra, aseho ny famonaniana eto amin'ity andininy ity, ilay zava-miafy ny tolona izay nataon'i Jakoba mba handraisany izany fitahian'Andriamanitra lehibe izany. Tsy tolona tahaka ny olona manao tolona na ringa ka hifaninana, na tolona ringa izay anaovana karazana fifampitsapa-kely, tsy izany no nataon'i Jakoba tamin'ity fotoana ity, fa tolona fitazomana n'Andriamanitra, tolona fitadiavana n'Andriamanitra.
Jakoba teto amin'tia andinina izay voalaza ny tenin'Andriamanitra ity. Ary rehefa mitolona tamin'Andriamanitra ity Jakoba itya, inona ny zavatra nitranga? Manova ny zava-misy Andriamanitra ka nanao fahagagana teo amin'ny fiainany riava. Tanao ny baibim-pitolomana izay nataon'ity Jakoba ity. Ary rehefa tonga teo ilay anje iraka Andriamanitra, mampiseho ny fananten'Andriamanitra, nitolona taminy teo nandritra ny ala, nitolona tamin'ny ranomasy, nitolona tamin'ny ambavaka, nitolona tamin'ny fitaraina, tamin'ny fifona osy ny tenin'Andriamanitra izay nivakiana tamintsika teo. Zany ilay tolona nataon'i Jakoba tamin'izany fotoana izany, tolona aman-dranomasy. Mba azonao an-tsaina ve ilay vavaka nataon'i Jakoba aman-dranomasy izany, tamin'ny fifonana izany, tamin'ny fitarainana izany, teo anatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa hitan'Andriamanitra izany, naniraka anjehan'Andriamanitra niaraka taminy teo. Ary lasa ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa ho mazava ratsy ny andro, deo ilay anjehan'Andriamanitra hoe avelao andeha, fa efa ho mazava ratsy ny andro. Zao no tenin'i Jakoba milaza manao hoe tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Alleluia. Io ary ilay zava-miafina izay tokony hananany zanak'Andriamanitra tsiraray azy eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Indraindray rehefa mitolona mivavaka ianao, dia indraindray tsy manana faharetana, indraindray tsy manana fahavononana, indraindray tsy manana an'ilay tena etaeta ilain'Andriamanitra, ilay fahampinoana izay takian'Andriamanitra mba azonao mandray an'ilay fahasoavan'Andriamanitra tonga aminao. Ary betsaka ny zanak'Andriamanitra tsy manana an'izany baibim-pitolomana izany ka mamela n'Andriamanitra andeha. Mbola tsy tonga ny valim-bavaka, mbola tsy azo ny fandresena, efa mamela n'Andriamanitra andeha. Ary betsaka ny zanak'Andriamanitra tafiditra ao anatin'izany olana izany, anka miala maina eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra na miala maina eo amin'ny fotoam-bavaka indraindray. Mba tiako zaraina aminao izany amin'ity hariva ity. Ilay baibim-pitolomana nataon'i Jakoba entitra miaraka ny lasa manao hoe tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Alleluia, alleluia. Tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Mila ny fitahin'Andriamanitra aho, mila mandray ny fitahin'Andriamanitra, mila mahazo ny fitahin'Andriamanitra, mila mitandra ny fitahin'Andriamanitra aho. Tsy avelako andeha ianao Andriamanitra raha tsy tahinao aho. Satria ilay anjely ran'Andriamanitra mampiseho ny fanatrehan'Andriamanitra no nitolona tamin'ny teo araka ny voalaza ny soratra masina. Dia nifampitolona teo izy, dia naharitra tamin'ny vavaka teo izy, naharitra tamin'ny fanomorantena teo izy. Ary inona ny zavatra nitranga? Rehefa ela ny ela dia nanontany ilay anjelika nilaza mana hoe izy no ianaranao. Jakoba ny anara kosa, ilay mitazona ny hembe raha tongotry ny rahalahako, ilay mpamingana, ilay mpisamboka. Jakoba ny anara kosa. Ary ilay anjehan'Andriamanitra laza taminy manao hoe tsy atao hoe Jakoba intsony ilay anarana manomboka androany, fa izao atao hoe Israely satria nitolona tamin'Andriamanitra ianao ka nahery. Alleluia, alleluia. Rehefa nitolona tamin'Andriamanitra Jakoba ka naharitra nitolona mba handraisana, mba hitazomana izay fitahin'Andriamanitra izay, dia novain'Andriamanitra ilay anarana ka tsy natao hoe Jakoba intsony fa natao hoe Israely. Nitolona tamin'Andriamanitra ary nanomboka teo dia nanokatra lalam-pitahina teo amin'ny fiainany Andriamanitra. Zany ny zavatra lehibe tokony hananana zanak'Andriamanitra fahatsapana eo amin'izao lalany fiazakazany fanomponan'Andriamanitra izao. Raha lazana vavy eo, inona ny mba nataonao? Raha sendra zava-tsarotra ianao, raha sendra olana ianao teo amin'ny fiainanao, inona ny mba nataonao teo anatrehan'Andriamanitra? Mba miraisinao ve izany baibim-pitolomana nampiasainy Jakoba izany manao hoe tsy avelako andeha ianao Andriamanitra eo, tsy avelako andeha ianao Jesosy eo raha tsy tahinao aho, raha tsy sitranonao aho, raha tsy mamaolanay ianao, raha izany no ataonao. Ka hitolona aman-dranomasy, hitolona amin'ny fifonana, hitolona amin'ny fitarainana ianao, dia milaza marina aminao aho fa hisokatra mitoy eo aminao ny lalam-pitahin'Andriamanitra. Voarainao ve zany afatra izany? Betsaka ny zanak'Andriamanitra indraindray tsy manana izany fomba fitolomana izany. Any ka miala maina ho iaho eo
mila tolona mambavaka ny zanak'Andriamanitra. Hoy Jakoba milasa manao hoe tsy avelako andeha mihitsy ianao raha tsy tahinao aho. Ary rehefa nampiarina zany teo avelany dia zao aho nanomboka nisokatra ny lalana, nanomboka tonga ny fitahiana, ary nanomboka teo dia nitondra fitahian'Andriamanitra ity Jakoba ity. Ekaneba andray lesona amin'izany ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy. Ka iteny milasa manao hoe tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao Andriamanitra. Tsy avelako andeha ianao. Indraindray ny zanak'Andriamanitra eny an-dalana eny dia toy zavatra tsy ampoizina indraindray, ary izany dia okazion ataon'ny devoly alelinelenana anakivina ary betsaka ny verin-dalana, betsaka ny telo sy tsony. Satria nahoana tsy mbola tonga ny valibavaka, tsy mbola tonga ny vahaolana anika mahatonga amin'ilay olona isalasala na ianahana indraindray eo fanarahanan'Andriamanitra. Amin'ity hariva ity raiso ny lesona ry zanak'Andriamanitra manana baibim-pitolomana tahaka natao Jakoba milasa manao hoe tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Halleluja! Tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho. Aoka tsy avelanao andeha Andriamanitra raha tsy voarainao ilay fitahian'Andriamanitra. Indraindray mantsy eny an-dalana eny tokoa dia misavatra eny manakivy ny zanak'Andriamanitra, manaketaka ny olon'Andriamanitra indraindray. Ary izany dia entin'ny devoly anaketrana ka hitarihana ny zanak'Andriamanitra mba hiverin-dalana indraindray. Ary dia tafalatsaka ao anatin'ny fankatsiahana, tafalatsaka ao anatin'ny salasalana indraindray. Raha zanababy eo, aoka ho fantatra ao ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra tsy miova omaly io ary mandrakizay. Rehefa niantso anao Andriamanitra dia niantso anao amin'ny fanresena. Rehefa niantso anao Andriamanitra dia niantso anao mba ho tahiana. Rehefa niantso anao Andriamanitra dia niantso anao tsy ho very ny andanava zao mba ho tonga ny amin'ny fiainana mandrakizay. Halleluja! Ka rehefa manolo tena ho an'Andriamanitra ianao, asa morosaina, asa mianahana, manana finoana, manana fahatokiana, raha hitondra ianao handray baibim-pitolomana tahaka ny Jakoba ka hiteny amin'Andriamanitra manao hoe tsy avelako andeha ianao tompo raha tsy tahinao aho. Azo antoka fa anokatra lalam-pitahiana ny fiainanao Andriamanitra. Fa indraindray rehefa sendra zava-tsarotra mahantra ny zanak'Andriamanitra, ny devoly koa dia manampina ny lalanao. Indraindray dia sakana ny devoly ny zanak'Andriamanitra. Raha mijery eo akavianao, raha mijery eo akavany, raha mijery eo aloha, mijery ny manodidina anao, tao ianao hoe tsy misy hevitra intsony, tena tapidalaka ilay aho. Nasehoko teo tamin'ny sabotsy izany fa ny zanak'Andriamanitra dia izao tsy tapidalaka ilay mihitsy ny tena zanak'Andriamanitra. Ny lalana izay sokavan'Andriamanitra dia tsy voatery eo alohanao ihany, tsy voatery eo akavananao, tsy voatery eo akavianao, fa ny marina koa ny lalana hitahiana ny zanak'Andriamanitra dia izao lalana avy any ambony dia avana malala. Mety sakana ny devoly ny lalana eo akavananao, eo akavianao, eo alohanao. Moatsy nisy ranomasina mena ve teo alohan'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany, dia hoy ny zanak'Israely manao hoe tapidalaka aloha antsika ary ny Egyptianina dia izao manenjika avy aoriana. Ary dia nimononmonina na nometsina n'Andriamanitra ireo olona ireo ka niteny ny lasa manao hoe izao angeny lazaina taminao hoe naleona ihany nijanona tany Egypta rikan'izay maty aty anefitra izahay. Mosesy anefa ilay nanana ny fitarian'Andriamanitra dia niteny milasa manao hoe jereo ny famonjeny Jehovah ankehitriny. Aza mijery ny Egyptianina, aza mijery ny ranomasina mena, aza mijery ny olana eo akavianao, eo akavananao, aza mijery izay blocage ataon'ny devoly amin'izao na izao. Fa ka hijery n'Andriamanitra ianao fa ny vahaolana ny lalana misokatra ho sokavan'Andriamanitra hitahiana ny fiainanao avy any ambony. Halleluja! Avy any ambony manokatra ny lanitr'Andriamanitra ampidinana fitahiana, hitahiana ny fiainanao, hitahiana ny lalanao, hitahiana ny alenao, hitahiana ny fiainanao manokana. Noho izany raha mijery n'Andriamanitra ianao, raha mitodika amin'Andriamanitra ianao, aoka ho fantatrao tsy tapidalaka le ianao raha lasanabavy eo, tsy tapidalaka le ianao. Fa io olana misy amin'ny fiainanao io, Andriamanitra afaka mahaolana, Andriamanitra afaka hitsantsehatra, Andriamanitra afaka hanao zava-dehibe. Ary amin'ity hariva ity manana fonenao hanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao Andriamanitra.
raha horaisinao anao izany baibim-pitolomana nampiasain'i Jakoba izany dia lazaiko marina aminao fa andray fitahina ihany koa ianao toy ilay niraisiny Jakoba araka ny voalazany tenin'Andriamanitra. Ary rehefa mitazomany Jakoba ilay anjely na ilay fanatrian'Andriamanitra tao anatin'ilay fitolomana mababaka, inona moa zavatra nitsanga? Hoy ny Baiboly milaza manao hoe dia nitahy azy teo Andriamanitra tamin'ny alalan'ilay anjely ary ny anarany dia nofaina hoe Israely mpitolona amin'Andriamanitra. Dia ireo mafimafy Andriamanitra, hitanao fa tsy very maina ilay fitolomana, hitanao fa tsy very maina ilay esaka natao, hitanao fa tsy very maina ilay fitodiana fiverenana ao amin'ny sivakon'Andriamanitra, ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa nakado, rehefa nanatanteraka ity Jakoba ity izay nolazain'Andriamanitra taminy, dia nisy vahaolana izany ny anarany dia novain'Andriamanitra ataoriana izay dia nomen'Andriamanitra fitahina. Koa ny tenin'Andriamanitra hoe dia nitahy azy teo Andriamanitra. Mbola tianao ve nitoy fitahin'Andriamanitra raha lasana vavy? Aoka mbola hitazona an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao. Tsy avelako ianao raha tsy hitahinao aho. Hoy ny nambaran'i Jakoba, aza vela ty Andriamanitra, tazomy Andriamanitra, fikiro Andriamanitra, izany no baibim-pitolomana izay omen'Andriamanitra anao amin'ity hariva ity manao hoe tsy avelako andeha ianao raha tsy hitahinao aho. Dia mpitady ao aminao kosa amin'izao hariva izao, aza mamela ny Jesosy andeha, aza mamela n'Andriamanitra andeha raha tsy manitsapa fitahin'Andriamanitra ianao, satria nahoana manana fitahina hitahinanao Andriamanitra. Raha vonona hitazona an'Andriamanitra ianao, raha vonona anaraka ny baibim-pitolomana ianao izay nataony Jakoba mba hitazona an'Andriamanitra, dia lazaiko marina aminao fa ho tonga aminao ny fitahin'Andriamanitra. Raha omeko sary vitsivitsy ianao amin'ny Genesitoko fahadimy amin'ny telopolo ka ny andimy voalohany hatramin'ny andimy fahadimy, azonao vakiana rehefa tonga any an-tokantrano ianao. Fa eo dia namerina ny tenin'Andriamanitra, mirena ianao miakarana any Betela, an'ilay toerana izay hitahin'Andriamanitra anao, ary dia monena any ianao, miakarana ianao ary manao valitara ho ihany ianao. Hoy Andriamanitra tamin'i Jakoba. Efa naray lesona Jakoba eto amin'ny toko fahadimy roa amby telopolo ity, ary efa tonga ilay tenin'Andriamanitra tonga teo aminy, dia tsy nisalasala fa nandray décision ferme ity Jakoba ity. Inona ny zavatra nataony? Nitodika teo amin'ny ankonany tao an-tokantrano izy, esory ny fitafianareo, ilay fitafiana tsy mendrika, ilay fitafiana misy fijejejona, ilay fitafiana tsy ara-dalàna, fitafiana manahaka amin'izao tontolo izao. Esory izany, ary rehefa esorina izany dia ny tenin'Andriamanitra hoe hatramin'ny kavina teny an-tsofiny, hatramin'ny firavaka teny aminy, dia nesorina izany. Ary nalevy Jakoba tao am-potony hazo anankiray ary dia niakatra nakany Betela izy, ary nanomboka teo dia ny tenin'Andriamanitra manao hoe nanomboka teo dia tsapany izy ireo ny fitahin'Andriamanitra, fa nisy tavy any amin'Andriamanitra namely ny manodidina, ary dia tsy nampory azy intsony ireo tanteraka ny fiadanana tao am-pony Jakoba. Azonao ve izany lesona izany? Izany zavatra lehibe izay nitazoman'ny Jakoba n'Andriamanitra. Ahoana ny ahafahana mitazona n'Andriamanitra? Tsy afaka mitazona n'Andriamanitra iaraka aminao ianao, ary mbola eny aminao ny fitafiana izao tontolo izao, mampijejojejo anao, mahatonga anao anahaka n'izao tontolo izao, manana fotom-pisaina n'izao tontolo izao, manana fomba fiteny n'izao tontolo izao, manana fomba fitafy n'izao tontolo izao, manana fiaina n'izao tontolo izao, ary mbola ao aminao izany. Tsy afaka mitazona n'Andriamanitra ianao, fa rehefa te hitazona n'Andriamanitra ianao, raha te hitazona ny fitahin'Andriamanitra ianao, aoka alefinao ao am-potony azy terebita ilay fiaina n'izao tontolo izao, aleveny ny fahotana, aleveny ny fiaina n'izao tontolo izao. Esory tanteraka izany, makanesa miakatra ny Betela, ataovy ny fanotonan'Andriamanitra, ary izany no lalana hitazomanao ny fitahin'Andriamanitra. Dia raha Andriamanitra riavana, betsaka ny olona te hitazona izany fitahin'Andriamanitra izany, nefa ny fiainana manahaka n'izao tontolo izao, ny fiainany tsy afaka hitazona n'Andriamanitra, satria nahoana olona makatahaka ny fiaina n'izao tontolo izao, ny fiteny n'izao tontolo izao, ny zavatra iaina n'izao tontolo izao. Décision ferme no raisin'ny Jakoba tao amin'ny ankonany. Ilay nambarako taminao hoe ilay Jakoba rina zava-panahy nanompan'Andriamanitra, nanana ny tsodrano
avy tamin'ny Isakaray satria nahazo nitsodrano nividy nitsodrano ny fizokina tamin'ny Esau zay nanamavany zany dia nanjary tafidy zany fiainany zao tontolo zao ka na teny akonany aza efa tafalatsaka tamin'ny fitafiana fivetretsona tamin'ny firavaka maro samihafa tamin'ny fiainana tsy araka n'Andriamanitra tsy ahafahana mitazona n'Andriamanitra ary zay natonga an'ity Jakoba ity anana desizao fiarima milaza manao hoe esory eo aminareo zany ahitsamo zany aokalevina izany ary rehefa natao zany ina zavatra mitranga niaraka tamin'ny teo Andriamanitra voatazon'Andriamanitra niasa ho azy Andriamanitra tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao aho mba teo voatazo ianao no salabavy eo aleveny fahotana misaramy izao tontolo izao manana fiainana masina tanterano ny tenin'Andriamanitra verena ny Betely mamirena ny tarahoan'i Jehova amasino ny fanokanatenanao na ny fiainam-pananao ary zany ihany no lalana ahafahanao mitazona tanteraka an'Andriamanitra eo amin'ny tokantranonao eo amin'ny fiainanao manokana dia ho azo antoka fa zao ho voatazonao ny fanatrehan'Andriamanitra trany mpitsara toko fahafolo andiny fahaenina ambin'ny folo dia azonao pisana ny famaky-te hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe dia nanary ny Andriamanikafa teo amin'izy ireo ka dia nanompo an'i Jehova ary dia tsy nahatsimy ny fanahin'i Jehova fa nitana ka namonjy ny zanak' Israely hoy ny tenin'Andriamanitra mivadibadika ireo olona ireo lasa nanompo sampy ireo olon'Andriamanitra mahavarina mihitsy lasa nanompo sampy ndray ireo olon'Andriamanitra ireo olona nanaraka n'Andriamanitra lasa ny viny lalana lasa ny very lalana lasa nangatsipo tonga nanompo sampy fa rehefa nanompo sampy izy ireo dia tsy nahita fiadanana tsy nahita fitsarana everinao moa fa misy fitsarana ny fanompoan-tsampy oza tamin'ny zabosoto hoe somary mba nandalo kely nanapaka teo analakely tamin'ny zomatolakanto dia rehefa mitovolahy anankiray misesika bibilava ao ambavana inana bibilava talanjona ny olona maro mijery ao ny manatsoka ny volana avy eo posy manao rakitra mba ahafahana mijery fagakana mamitaka raha hijery fagakana ianao raha te hita fagakana ianao ny fiainam-pahamasinana ny fagakana tsy mamitaka riavana everinao ve fa manam-piadanana izy ireny biby ny namany anao manana ary matetika izy ireny rehefa tapika ny tele na ny karazana contrat zay nomeny devoly azy dia mivadika amin'ny devoly ary zava-dosa fa vonoiny devoly matetika izy ireny ary betsaka rehefa matin'ny devoly ahy tao anatiny zany karazana fakakana mamitaka zay ampanaoviny devoly azy eny amin'ny zavatra tahatahaka n'izany tafiresaka tamiko ity lehilahy anankiray miaina tao anatin'ny fanompoan-tsampy zao no teny mbola tanora izy io manam-pahaisa tavaresaka tamiko izy ndray any nyresaka na mbanjoro fahavololelona tamin'ny zavatra nataony ary izy dia mahazo vola amana million isanandro amana million misy fotoana miala eto Madagasikara izy ho any ampitan-dranomasina fa tsy mandeha fiaramanidina fa ao anatin'ny segonda dia tonga any ampitan-dranomasina ary afaka miresaka amin'ny olona any ampitan-dranomasina zany hoe miaina ao anatin'ny fanompoan-tsampy ambony karazana tahaka an'izany ary zany ny zavatra misy amana miliony vola izay azo zany tanora sasana zany ao anatin'ny ray andro fa ity ny tena zava-doso izay vola azo ao anatin'ny ray andro dia tsy maintsy lanina ao anatin'ny ray andro dia lasa makany amin'ny bara dia lasa mamory namana maro samihafa dia lasa mihinana manao zay fomba rehetra mihitsy tanteraka ny fandalina izany vola izany ary manao million anatin'ny ray andro dia raha misy ray dia mendevoly ray million dia lanina raha misy ray tahaka n'izany fiainana manokany devoly tsy misy fiadanana tsy misy fifaliana ary avazo tanteraka zany dia tonga ny fampahorian'ny devoly an'ireny olona ireny ary mitondra fahaisana ireny olona ireny matetika ao anatin'izany fanomponany devoly zany ry havana malalao hafa ihany ny fanomponan'Andriamanitra rehefa manompy an'Andriamanitra
Andriamanitra ianao, ilay fiadanan'Andriamanitra tonga ao anatinao, na dia tsy mahazo vola amana millions ianao ao anatin'ny ray andro, miadana ny fonao, manam-pifaliana ianao, miravoravo ianao, satria nahoana ny fiadanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinao. Olona afaka ianao, olom-bavotra ianao, ny fanan'Andriamanitra ny monina mitoetra ao anatinao, ary ilay fahagagana ataon'Andriamanitra aminao, so fahagagana mamitaka fa zao fahagagana mitondra fifaliana ho anao izany. Dia ilasa aminao aho fa tonga misamboka an'Israely, kanefa tsy nahitany fiadanana izany, tsy nahitany fifaliana izany, ary niverina tamin'Andriamanitra iray. Rehefa niverina tamin'Andriamanitra izy, nariana ny fanompoan-tsampy, notona ny fanompoan-tsampy, nesorina tanteraka izany. Ina ny sambatra mitranga hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy nahatsinana ny fanahin'i Jehovah nidina ka namonjy ny zanak'Israely. Ravana malalo, tianao ve nitazona n'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, fongoro ny fanompoan-tsampy, esorina ny zavatra teraka n'Andriamanitra, ary rehefa esorina tanteraka ireny, miala tanteraka amin'ireny ianao, dia ho hitanao fa ho voatazona ao amin'ny tokantranonao, ho voatazona eo amin'ny fiainanao, ho voatazona eo amin'ny fiainam-pananao Andriamanitra, hiaraka amin'Andriamanitra hatrany ianao. Fiadanan'Andriamanitra dia hiaraka aminao, fa ny Andriamanitra dia tonga aminao, satria nahoana zay no lalana hitazomana ny fanatehan'Andriamanitra. Any amin'ny Marka 4:14 dia ny fahatelo ka hatramin'ny 16 dia ahitantsika vehivavy mpanota anankiray, izay asaontsika misintona lesona ihany koa. Vehivavy mpanota anankiray tonga teo amin'i Jesosy, ary rehefa tonga teo ilay vehivavy mpanota dia ny tenin'Andriamanitra hoe naka tavoahangy anankiray izy, alabastara feno menaka manitra, misy narika ohatrany Baiboly, sarobidy izany. Ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy, dia rehitra teo amin'i Jesosy ilay tavoahangy sarobidy misy menaka manitra. Raha ataony totalibidiny izany dia amana million izany menaka manitra izany. Ary zavatra nisy teo ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa nentana teo amin'i Jesosy dia nivakiny ilay tavoahangy feno menaka manitra sarobidy, ary rehefa nivakiny izany dia nararany teo amin'i Jesosy. Fa nisy olona nimonimoninaka kanany meditsiny toa ny Jodasy ka nilaza hoe raha namidy io menaka manitra io dia ho misy fanomezana mba homena ny manitra. Fa maninona no atao zao fandanimpony zao, hoy ny nambaran'ireo olona ireo. Jesosy nitsangana sy nivavazy, hoy ny tompony lasa mana hoe ny manitra eto aminareo manakarivo, aza sakanana ilay zavatra nataon'ra vehivavy, fa nataony zao mba ho fanomanana ny amin'ny andevenana, hoy ny nambaran'i Jesosy. Ary lazaiko aminao Jesosy fa naiza eran'izao tontolo izao no hitoriana ny filazantsara dia ho lazaina koa izay nataon'ra vehivavy. Dia raha ho Andriamanitra ho tazona Jesosy teo amin'ilay fihetsika ra vehivavy, na dia mpanota azy io vehivavy io, mpanota na tsy ary-tena ny bebaka, na fony zava-miafina, na fony zava-ny faribidy teo amin'ny fiainany, amin'ny mampanota amin'ity vehivavy ity, izany hoe menaka manitra misy narika izany, dia tena sarobidy izany, fikojakojany ny fiainany amin'ny mampanota azy, sarobidy eo fiainany izany. Kanefa rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy dia nivakiny izany, nopotehany izany, nesoriny izany, nararany izany, ary dia natolony amin'i Jesosy izany, ary nanomboka teo namela helikany Jesosy, ary teny tamika ny lasa mana hoe lehibe ny fitiavanao, voavela ny helikobe ho Jesosy. Raha mbola mpanota ianao ka tsy mahafoy ny fahotany, tsy mahafoy ny zavatra izay miaverina fa zava-dehibe teo amin'ny fiainanao, dia lasaiko marina aminao tsy ho voatazonao Jesosy eo amin'ny fiainanao. Avozy aloha izany, rehefa afoinao ireny zavatra heverinao fa sarobidy eo amin'ny fiainanao ireny, ka solonao amin'i Jesosy ary ho voatazona eo amin'ny fiainanao Jesosy. Ho azonao tazomina hiaraka aminao Jesosy, ho azonao tazomina hiara-mandeha aminao ny tompo, ary naiza alehanao azontoka fa zao ho tafaradalana amin'i Jesosy hatrany ianao. Amin'ny Marka 5:7 farany, ary indininy ny 5:20 ka hatramin'ny 5:20, vehivavy anankiray teny Listra, voalaza ny tenin'Andriamanitra nanana zanaka marary, ary voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa tonga teo Jesosy atia nanomboka nivavaka nitaraina ny antsoantsara vehivavy mamiraha fo amin'ny zanako vavy izay ampahorian'ny demony loatra mba tongavina mba nasitana azy. Ny mpianatra dia niteny masina ra vehivavy
hoe asa manabataba ny mpampianatra ianao, asa manelikelona ny mpampianatra ianao, dia nyrokaso Jesosy teo zaho toetrasy ka nilasa mane tsy mety raha maka ny mofondasy ka manimpiazo hoan'ny amboake avy alao aloha voky ny sasy hoy nambaran'i Jesosy satria izy vehivavy jenitrisy zavatra risy dia zao tao anatin'izany fotoana izany dia nilefitra raha vehivavy eny tompoko na dia ny amboakely azy dia mba mihinana ihany izay latsaka eo amin'ny tabatry ny tompony dia nanaikitsy ny lefitra raha vehivavy na dia nomarina tahaka ny amboakely aza ity vehivavy jentilisa itya dia nilefitra ka ny aiky izy fa izao miandrandro izy manateny izy mba miangavy izy miala sanana ny zanany vavy izay ampahorin'ny demonizy rehefa nilefitra raha vehivavy na dia tao anatin'izany atao hoe fanoharana izay atao hoe mamenatra izany asa ka dia niteny manao hoe eny tompoko na dia izany asa dia manaika fa zao mba sotrahany ny zanako vavy litodika Jesosy ary dia niteny taminy lasa maneo noho izany teny izany mandehany ianao efa nivoaka tamin'ny zanako vavy ny demonizy dia raha ho Andriamanitra ry havana resy lahatra Jesosy voatanjona Jesosy noho izany teninao zany nanaitra ny Jesosy zany nalohana ny Jesosy zany nitanjona ny Jesosy zany ary dia nitodika nitomboka ny teny taminy manao hoe noho izany teninao zany noho izany vavaka nataonao zany noho izany etaeta mpananao zany noho izany fanirianao lalina izany noho izany mandehany ianao efa noenona ny vavakao efa reny fitarenanao efa nivoaka tamin'ny zanakao vavy ny demoni efa sitrana ny zanakao dia raha ho Andriamanitra ry havana ety mpamarana antsika mitodika taminay lohateny izay nomenantsika araka ny be-pitolomana izay niratsy ny Jakoba amin'ny lasa mane tsy avelako andeha ianao ratsy tahinao ao azo ataona mitazona Andriamanitra iaraka aminao ry havana malala mba hanao fahagagana aminao mba hanao fahagagana amin'ny tokantranonao mba hanao fahagagana amin'ny fiainana manokana azo ataona mitazona an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao araka ireo lesina izay nomenantsika ireo azo ataony mitazona n'izany fanatrehan'Andriamanitra izany rehefa mahafoy ny fahotana rehefa mahafoy ny reko zao tontolo zao rehefa mahafoy ny fanavana zao tontolo zao ianao ary miverina amin'Andriamanitra makatoa an'Andriamanitra mitolona amin'Andriamanitra miaika mitomany aman-dranomaso mitaraina amin'Andriamanitra azo atao ny mihazona an'Andriamanitra ilainao ary ve Andriamanitra nasitana anao ilainao ve Andriamanitra hiasa mitokantranonao ilainao ve Andriamanitra mba hanova zavatra eo fiainanao ilainao ve Andriamanitra mba hitona fitahina mitohy eo amin'ny fiainanao an-tany an-trany azo atao ny mitazona an'Andriamanitra ry havana ko amin'ity hariva ity andeha hanaotona an'Andriamanitra isika hanao fampiarana izany tenin'Andriamanitra izany raha isy ny be-pitolomana izay nampiarin'i Jakoba teo amin'ny fiainany ka nahitam-bokatra lehibe ka nitenenany milaza manao hoe tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao ao raha isoanao ihany koa izany aza vela andeha fotsiny Andriamanitra afaka manana fitahina ho tonga amin'ny fiainanao anasanana ny aretinao anavanana raha voafagotra ianao Andriamanitra amin'ity hariva ity ary vavaka manokantsika raha misy eto amin'ny toerana taony mahatsapa eo anivon'ny tokantrano mahatsapa voaketra mahatsapa voafagotra mahatsapa misavatra amatorany devony ianao amin'ity hariva ity raha isoanao zany teny fikasana izany hanao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ry havana manao izany ve ianao amin'ity hariva ity afaka manao zavatra lehibe eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ilay zavatra tsy hainao atao ilay zavatra tsy vitanao amin'ny olombelonanao amin'ity hariva ity angatao Andriamanitra tazomy Andriamanitra amin'ny alalany vavaka sy ny fanoratena izay ataonao ary mitenena tahaka ny Jakoba milasa manao hoe tsy avelako andeha ianao raha tsy tahinao Andriamanitra ao tsy avelako andeha ianao raha tsy jarenao ny ankonako tompo raha tsy jarenao ny asako tompo raha tsy jarenao ny problema mantsoa tompo betsaka ny zanak'Andriamanitra manana volana amin'izao ary faran'izao betsaka ny zanak'Andriamanitra eny mitady ho kivy mitady ho ketaka indraindray any amin'ny fiasana misy ianao any indraindray dia misy olana amin'ny patron any amin'ny toerana sehatra izay misy ianao any indraindray dia misy zavatra mampitarodika ianao manakivy ianao toy ianao milasa manao hoe
vavaka. Tena tsisy varany manompon'Andriamanitra. Izao ny olana mbola mitombo, izao ny zava-tsara mety andalofana, izao. Azao dia mahita betsaka ny zanak'Andriamanitra mitanonjika amin'izao ary faran'izao. Betsaka ny zanak'Andriamanitra mitoreo, betsaka ny zanak'Andriamanitra ao anaty olana ary mila famonjena, mila vahaolana amin'ity hariva ity raisoanao ny baitolomana. Hanao asa lehibe eo aminao Andriamanitra. Mino izany ve ianao lasa lavavitra? Raisoanao zany baitolomana izany. Nandresen'i Jakoba izany. Ary Andriamanitra i Jakoba, Andriamanitra mbola miasa torina aminao eto amin'ity toerana ity. Mivavaka mangatamana hoe tsy avelako andeha ianao Tompo, ary tsy tahinao aho. Vaololako Tompo, esory ny kaka Tompo, izay manelingela, izay mamatopato, mangataka anao. Ary tasomy Andriamanitra amin'ity hariva ity afaka hitondra vahaolana, afaka hitondra fandresena eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Izany raha hivavaka isika andeha ataontsika eo am-pitsanganana ilay hira anankiray hoe tapaka ny gadrako ary raisa mifoloana izany fa hivavaka ho anao izay manana olana, ho anao izay manana problema sarobaina, ho anao izay manana zava-tsarotra andalofana ity hariva ity dia manana vesatra ao anatin'ny foko ao mba hivavaka ho anao, mba hitondra mambavaka aminao, mba hitahina Andriamanitra ny fiainanao, amahana Andriamanitra ny olana eo amin'ny fiainanao. 7:7 tapaka ny gadrako. Tatsika mpitsanganana izay dia ao anatin'izany manaovantsika vavaka manokana ho anao amin'ity hariva ity. Tsangantsika raiso ny foloana, raiso ampaneketena izany tena Andriamanitra izany.
eto amin'ny fitoerany ty Andriamanitra ao ireny nampaninisina azy ny teninao izany dia mangataka aminao aho Tompo aoka nampatanjaka ny gadony devo ny gadony Satana vavany rehetra didina amin'ny anaran'i Jesosy janakevitra ny mpahefana eo ny zanak'Andriamanitra izany Tompo miangavy ianao aho Tompo mangataka anao aho mba hitahinao tanteraka Andriamanitra ny fiainana tsara ihany Tompo izay manantona anao ankehitriny ary tapa-kevitra Andriamanitra saraka tanteraka amin'izao tontolo izao fa hitazona tanteraka anao Tompo dia mivavaka aminao aho anapatapahana ny gada rehetra ary anaovanao asa lehibe mahagaga Tompo eo fiainana tanteraka mba ho vonina atorely ihany dia manakona mambavaka ny zavatra rehetra eo ambela tananao aho mba hitahinao azy tanteraka Andriamanitra raha misy manana fahasalamana aretina eo amin'ny tena amin'ity hariva ity dia mbola anampy hivavaka isika ary mbola itoy hivavaka isika angataka n'Andriamanitra mba hiasaka ny aretinao amin'ity hariva ity sitrapon'Andriamanitra ny andrasanananao ary Andriamanitra nampanantena mifampivavaha mba ho sitrana ianareo izany dia raisany finoana izany tenin'Andriamanitra izany fa hivavaka izay mba nampian'Andriamanitra hanendren'Andriamanitra aretinao andraisana fanasitranana sy fakakanaka amin'Andriamanitra ry Andriamanitra raina ihany an-danitra mbola mivavaka aminao izay mba hitahinao Andriamanitra ny mpanomponao ny olonao tonga eto amin'ny toerana teny na iza tonga eto amin'izao toerana izao ka manana aretina sy fahasalamana eo amin'ny tena vavaka aminao izay mba hitahinao tanteraka Andriamanitra ny fiainan'izy ireny ary angataka anao ambanitirana amin'ny tana maherinao areny loharanona aretina Tompo ary inona karazana aretina Tompo mety masony olona ao amin'ny hariva ity amin'ny anaran'i Jesosy mandidina tanteraka amin'ny loharanona aretina fa hiara tanteraka izany ary mba ndraisan'ny olona ao Tompo fa gagana sy fanasitranana aminao mba ho fantany Andriamanitra fa ianao no tsy miova Tompo omaly sy anio ary manakizay ary matoky aho Tompo fa tsy andalo maina eo amin'ny fiainananao fa ndraisan'ny Andriamanitra fa gagana sy fanasitranana lehibe amin'ity hariva ity Andriamanitra matoky aho fa niheritra kapoka taminao dia hitondra fanasitranana hitondra fanafana tanteraka mba ho vonina atorely ihany misaotra Tompo misaotra Jesosy Tompo misaotra Tompo ianao no Andriamanitra ianao no mpanasitrana na dia fany teninao ianao ka sitrana iaretiko ianao no Andriamanitra ianao no mpanasitrana na dia fany teninao ianao ka sitrana leritsika farany izany ianao no Andriamanitra ianao no mpanasitrana na dia Hallelujah.